Androany dia nisy ny fionana teo amin'ireo fikambanana sy antoko politika mivondrona ao anatin'ny force de changement teny amin'ny foibeny AKFM teny Andravoahangy ambony. Fitakin'ity hery ho an'ny fanovana ity ny tokony isian'ny fiaraha-mitantana. Mitaky ny tokony isian'ny fiaraha-mitantana ny hery ho an'ny fanavotana na force de changement. Ho azy ireo dia efa tsy mandeha intsony raharaham-pirenena. Antony izay anolorana ny dina ho an'ny fampandrosoana any Madagasikara. Proposé fiaraha-mitantana zay efa firy volana tsy hagendreo moramora raha tsy misy ny pression. Eo dia mieritretra efa nilaza angery zareo fa nilaza angery zareo fa le force de changement. Tsy anaiky ny proposition reo efa nilaza efa henonareo zany fa efa nilaza reo fa tsy anaiky an'io. Ka dikan'izany mba raha tiany ho tonga amin'izany tsy maintsy manao pression. Ary pression sy atao taninarivo tsy amin'ny firenena rehefa eraka amin'ny Madagasikara ny pression no atao. Raha ny fanazavana miandry fankatoavan'ny FFKM ny dina ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Ny faritra Moromania, Vadivavy Fitovinany sy Atsimo Atsinanana dia nanana solotena tamin'ny fionana androany teny Andravoahangy ambony. Amin'izao fotoana izao zany efa sy tantina intsony mihesiky ny tenanay tonga ty apotony nahita n'ity force de changement ty dia efa vonona koa zahay agny manangana ny comité hanoan'ity force de changement ty. Ao anay manokana agny amin'ny faritra Vadivavy Fitovinany zany dia efa tafatsangana ho isapokotany mihitsy aza ny cellule ny force de changement hiarahana miatrika amin'izao fanovana lehibe tiana atao eto amin'ny firenena zao zany. Androany dia nisy ny fionana teo amin'ireo fikambanana sy antoko politika mivondrona ao anatin'ny force de changement teny amin'ny foibeny AKFM teny Andravoahangy ambony. Anisan'ny tazana teny toerana ny avy amin'ny DFP